ny fizy dia voalefina noho ny fahatsontsika sy ny torotoroana noho ny elokontsika ifampijariana nazontsika fihavanana no namelezana azy ary ny dikapoka tamin'ny nahasitranana antsika Isaia 7:15 ny andininy 5. Herinandro masina 2:24 eto amin'ny radio Vaovao Maso. Amin'ny ity anio ity ho tarihan'ny sakaizan'i Kristy zolo ny aina rakotoavelo hitondra ny tenin'Andriamanitra kosa ny mpitandrina Andrianary Malala Nary Soma amin'ny rina filohan'ny rantsana fanantenana SPA 11. Ho aminareo anery havana ny fahasoavana sy ny famindrampo ary ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Andeha maka ny Salamo 5:90 sy 5:90 isika ho fanombohana an'izao fotoana izao ary koa hiderahantsika an'Andriamanitra. Salamo 5:90 andiny voalohany hatramin'ny 7 tapany A ary ny Salamo 5:90 andiny 4 hatramin'ny 1. Salamo 5:90 andiny voalohany hatramin'ny 7 tapany A toy izantsika amin'ny Salamo 5:90 andiny 4 hatramin'ny 1. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Avy aoka isika iobohan'i Jehova, aoka isika nao feo fifaliana ho an'ny vatolampy famonjenantsika, aoka eo anatrehany amin'ny fiderana isika, aoka nao feo fifaliana ho azy amin'ny firana isika. Fa Andriamanitra lehibe Jehova ary mpanjaka lehibe ambonin'ny Andriamanitra rehetra izy. Eo an-tanany ny fitoerana lalina amin'ny tany ary azy ny tendrombohitra avo, azy ny ranomasina fa izy no nanao azy ary ny tany maina dia noforonin'ny tanany. Avy ka aoka iondrika sy ankohaka isika, aoka isika andohalika eo anatrehan'i Jehova mpanao antsika, fa izy no Andriamantsika ary olona fiandriny sy ondry tandremana isika. Fa lehibe Jehova ka miendrika ho deraina indrindra sady matahotra fa ambonin'ny Andriamanitra rehetra. Fa ny Andriamanitra ny firenena dia tsy nitsinona fa Jehova no nanao lanitra. Fa mirapiratana sy voninahitra no eo anatrehany, hery sy fahatsaran-tarehy no ao amin'ny fitoerany masina. Amen. Andeha mbola hiarahantsika miretona hanamafisantsika n'izany fideranan'Andriamanitra izany ny hira ao amin'ny FFPM laharana fa 470. 470. Ni fasanani
fasana ni fanjakani uta ulasana ni erini satana fatuni kudi ni anarana najesi aharichauvie alamidera isanakinira anamifandesena ipasakana Andriamanitra rainay izay any an-danitra, mankasitraka indrindranao izahay raha manana n'izao fotoana izao afaka miara-miombona ao anatin'izao fanimpom-pivavahana izao. Misaotra Andriamanitra satria noho ny fahasoavanao, noho ny fitiavanao, noho ny famindram-ponao no mbola nahatraranay an'izao alatsinainy masina 2024 izao. Andriamanitra, miondrika eto anatrehanao tokoa izahay, midera, mankalaza ary manome voninahitra anao, fa mendrika izany indrindra ianao. Ianao ilay Andriamanitra tsy toa mifehy izao rehetra izao. Ianao ilay Andriamanitra namorona anay. Ianao ilay Andriamanitra antom-pisianay. Deranao izay Andriamanitra fa tena lehibe ny fitiavanao anay. Ka na dia tsy mendrika ary izahay, na dia ratsy ary izahay, dia novonjenao, notadiavinao, na noloranao ny zanakao ilay tokana mba ho famonjenanay. Deranao izay Andriamanitra fa tsy misy Andriamanitra tahaka anao. Mankasitraka Tompo ny amin'izany fitiavanao izany, mankasitraka ny amin'ny asan'ny fanahinao masina aty anatinay tsirairay avy, mahatonga anay ahatsapa ny fitiavanao. Misaotra Andriamanitra ny amin'ny fandraisanao an-tanana ny fiainanay, tsy ny ara-nofinay ihany fa ny ara-panahinay ihany koa indrindraindrindra. Misaotra ny amin'ny fiainana mandrakizay izay efa homaninao ho an'izay tianao, ho an'izay mino sy mandray ny zanakao. Raio, raiso ny fiderahana atolotray, fa tena vokatra ny fonay izany. Atolotray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
tonga indrindra eo amin'ny fotoana andrenesana ny tenin'andriamanitra sika ankehitriny araka nefa voalaza tery aloha dia ny mpitandrina andrianary malala na ary somamin'irina no hitondra ny afatra avy amin'ny tenin'andriamanitra ho antsika milohan'ny andraisantsika n'izany afatra hoentin'ny mpanompon'andriamanitra izany ary dia andeha aloha mbola hiaraka anao ny hira laharana fa 500 ao amin'ny FFBM isika hira fa 500. Ni teninao rehetra litumputi anai nuci mamana pecha vatu manjakizai ulevuna vukua izau rehechizai Tukua zau teninau izau Ni tenini baibuli nusa bacetinai Angesini devuli lai fahavalunai Ramissima paure Kahusa izai Ni teninau maheri Manzali tanzakai Fateni mamikua Uwane pangkatu Kaluara nusua Bibuja awampu Ufanu mezantuki Niazuni manzu Siani mahavuki mamelunanifu Fateni mampisava niazimbeati Fanilumanazava Nidiauari Manulupa enjena Manana chanifu Nilaza famunzena Siluvati mulu Ravana malala amin'ny tompo ampitombona ao aminareo ani ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo mpamonjy antsika. Ny ten'Andriamanitra izay fampizarana amintsika amin'ny ity anio ity dia ny filazantsara an Jesosy Kristy araka ny Marka 4:7. Marka 4:7
ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa. Marka 7:20 ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy zany soratra masina zany. Rehefa afaka indroa andro no sisa tsy hatongavan'ny Paska, fihinanana ny mofo tsy misy masirasira, dia nitady isambotra an'i Jesosy tamin'ny fitaka ny lohan'ny mpisorona sy ny mpanoran-dalàna mba hamonoany azy. Nefa hoy izy, tsy amin'ny andro firaviravona fandrao ampitabataba ny vahoaka. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ravina malalo ao amin'ny Tompo, ao anatin'ny herinandro masina isika. Ny herinandro masina dia fotoana manokana ary fahasoavana lehibe omen'Andriamanitra atsika, afahatsika mandiny tena, afahatsika miomana ihany koa raha hiatrika ny Paska, dia ilay fandresena lehibe nomen'Andriamanitra ny fiangonana sy ireo mpanaradia azy tamin'izany mandraka ankehitriny. Ny soratra masina izay nivakiana tamintsika teo dia mitarika atsika ny amin'izany fiomanana ny amin'ny fiatrehana ny Paska zany. Ireo londoan'ny mpisorona teo amin'ny Jiosy fa izay no tanteriny marika amintsika, ary mampametra-panontaniana sy feritreritra lalina ny zavatra nisy tanterin'izao andiny soratra masina izao. Fiomanana manao ahoana no tokony ataotsika raha hiatrika ny Paska isika. Fa raha mijery ny tantara eto amin'ity marika 7:20 ity isika, dia tena niomana tokoa ireto Jiosy ireto, saingy toa fiomanana mampalahelo. Ary tsy vita ny mampalahelo ihany, fa fiomanana mamofady, kanefa koa dia fiomanana mampandiny tena, satria toa ahitana taratra sy dindo sahady ny amin'izay endriky ny fiomanana ataon'ny kristianina mialohan'ny Paska mandraka ankehitriny. Teo amin'ny Paska Jiosy ry havako, dia misy ny fiomanana ara-panahy. Misy ihany koa ny fiomanana ataontsika eo amin'ny lafiny ara-materialy, satria misy ny singa ilaina entina miatrika ny Paska sy ireo fitaovana samihafa hiatrehana izany fety manana ny lanjany sy ny tantarany eo amin'ny fanompona ny tompo izany. Ny Paska dia fety manana ny lanjany teo amin'ny tantaram-pamonjena, fety natao fampitakafatra ho an'ny taranaka amin'ny fandimby, ka nasongadinana fa manafaka Andriamanitra, manala ny vahoakany ao anatin'ny fanandevozana, ary mitondra azy ireo ho any amin'ny tany fampanantenana, dia ilay tany Kanana natsoa ny soratra masina hoe tany tondra-dronono sy tantely. Tsy tokony ho adonoana mantsy ry havana fa andevy tany Egypta ny zanak'Israely nandritra ny 700 taona, ary ny fitaraina ny niakatra tao amin'Andriamanitra, ny ampy ny famondram-po sy ny fitiavan'Andriamanitra n'ireo vahoakany, no nanosika an'Andriamanitra hitady hevitra ka naniraka ny Mosesy mpanompony hanafaka an'ireto vahoaka an'ireto. Ary io no ampitaina amin'ny taranaka amin'ny fandimby isa-taona mba hilentika sy hifantsika ao an-tsainy ny taranaka amin'ny fandimby rehetra fa tia azy Andriamanitra, manafaka azy Andriamanitra, ary manala ny vahoakany ao anatin'izany fanandevozana izany. Ampiasaina ny fitaovana samihafa, ny biby, ary tsindrina manokana fa rehefa maka biby dia ny zanak'ondry tamin'ny fotoanandro, dia misy ny fanamariana tsy maintsy tandremana, nisy an'izany hoe biby tsy misy kilema no atolotra ho vonoina ho amin'izany fanatanterahana ny fankalazana ny Paska izany. Ary tsy izany ihany fa eo ihany koa ny sakafo manokana tahaka ny fihinanana ny mofo tsy misy masirasira mandritra ny herinandro ao aorianan'ny Paska, miampy ireo anana madinika sy ny anana mangidy. Nisy heviny avokoa izany teo amin'ireo Jiosy tamin'ny fotoanandro raha nankalaza ny Paska, satria ny zanak'ondry izay novonoina ka misy raha latsaka dia tsy afa-tsy akory fa fanehoana sahady ny famondram-po sy ny famelan-keloka atolotra Andriamanitra ho an'ny vahoakany. Ny anana mangidy dia natao ahatsiarovana ny fotoana mampangiry-firy, ny fotoana ny afiana sy ny aretana tany Egypta, ary aletika ho an-tsain'ny zanak'Israely rehetra zany fa mafaitra ny zavatra ny aretan'izy ireo, ka tsy misy hevitra, tsy misy vahaolana afa-tsy ny fanafahana ataon'Andriamanitra. Ny fihinanana ny mofo tsy misy masirasira, ny masirasira moa dia ilazaina amin'ny dikateny hafa hoe lalivay,
izay ilazana fa tsy misy intsony ny fifandraisana amin'ny teo aloha fa singa vaovao no entina manatanteraka ny mofo, tapaka tanteraka ny fiarahana tamin'ny teo aloha, misy fiaingana vaovao indray ao aorianan'ny Paska fanafahan'Andriamanitra, dia midika ho fanapahana ny fiarahana sy ny fitondran-tena tamin'ny lasa. Ireo ny fiomanana tokony natao ny mpitarika jiosy ary manomana ny olona no amin'izany. Raha vaketsika ny soratra masina teo, fiomanana mampalahelo ny tranga. Tsy zany nataony fa nosoloiny tanteraka no takonany ny hevitra fototra. Ny ao amin'izany fiomanana amin'ny Paska zany. Ny tetika, ny hevitra, fivoriana ny amin'ny samborana ampitaka ny Jesosy mba hafahana mamono azy. Izany no nifantohany, izany no nandaniny ny fotoanany. Reo ry havako no isotonantsika ny hevitra sahady ho antsika kristianina ankehitriny, hiatrika ny Paska isika. Fiomanana manao ahoana re no ataontsika? Inona ny fiomanana ara-panahy, fiomanana ara-pitaovana, ny amin'ny singa samihafa? Inona ny hevitra fototra tokony ho takatsika raha miomana hiatrika ny Paska isika, ary ao anatin'izao herinandro masina izao ny fotoana anatanterahana azy? Inona adonoina ny hevitra fototra fa soloana zavatra hafa? Tsy resahana intsony, tsy resahana mihitsy ny fitiavan'Andriamanitra te-hanafaka, te-hamany fanandevozan'ny olona izay anaovan'ny Satana sambobelona. Tsy resahana intsony ny amin'ny tany Kanana dia ny fiainana mandrakizay ampanantenain'Andriamanitra amin'ny alalan'ny famelan-kelo katolony noho ny amin'ny ranony zanakony tsisy kilema dia Jesosy Kristy. Takonana tanteraka izany foto-kevitra izany, fa soloana hevitra hafa, tsy misy idiran'ny tantara-pamonjena intsony. Ary raha mandeha eny an-dalana eny sika, raha makany amin'ny fikambanana samihafa, raha makeny amin'ny fiangonana, dia mahita isika fa tsy vitsy intsony fa maro tsy mahafantatra ny hevitra ny antsoina hoe Paska. Ary isaorana an'Andriamanitra fisian'ny herinandro masina tahaka an'izao ahafahana mamerina ny olona ho amin'izany foto-kevitra lehibe dia ny fiomanana ny amin'ny Paska zao. Misy ny olona tena miomana hiatrika Paska fa zavatra hafa ny ketrehana, tsy ny tantara fototra ao amin'ny soratra masina intsony. Lasa fety jentilisa ny Paska, lasa fitadiavam-bola no mibahana, eny hatrany am-piangonana azy dia izany ny mibahana, fanenjehana didy, fanaovana vokatra samihafa, fanenjehana ny teti-bola samihafa amina ezaka isan-karazany eo amin'ny fiangonana. Ary mitovy amin'ny ety ivelany ihany, fanomezana fialam-boly, fanomezana izay mampety sy mampilamina ny filana maha-olombelona. Fety jentilisa, miomana ny amin'ny fijerena fampisehoana samihafa eto sy eroa, fa adino ny fanafahana ataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Asisika ao anatin'ny taranaka amin'ny fandimby ny hevitra ivelan'ny soratra masina, fa tsy ny hevitra vao anatin'ny soratra. Veritretra zany riavaka. Ary izany no anaovana antso ao anatin'izao herinandro masina izao manao hoe aza manahaka an'izany, aza manahaka ny mpitarika jiosy, miomana ihany ary tena miomana fatratra hiatrika ny Paska. Saingy fiomanana, hamonoana, fiomanana, anakonana ny drafim-panafahana nataon'Andriamanitra. Izany no ikaonan-doha, izany no andaniana fotoana. Matsiaro sika ny tenin'ny apôstôly Paoly manao hoe miova amin'ny fanavaozana ny saina, fantaro ny sitrapon'Andriamanitra, dia izay sady tsara no marina no ankasitrahana. Mampalahelo ry havako ny zava-misy ankehitriny, ny vola ny omanan'ny olona ho amin'ny Paska. Aiza nanao fety, inona ny sakafo, inona no ampifalifaliana ny tena, sy ny sisa. Miezaka manao tourné etsy sy eroa ny filan'ny nofo, ny alalandreo zava-pisotro mamamy sy mahadomelona samihafa. Adino ny mahafety ara-tsoratra masina. Takony Jesosy, inina samborony Jesosy, ary vonoina ny maizy azy an'i Jesosy sy ny fanafahana anao. Androany, tianao Andriamanitra ary manao antso raha iomana ao amin'ny Paska ihany. Fiomanana manao ahoana ny tokony atao? Valiny, fiomanana ara-panahy, fiomanana eritreretana ny amin'ny lasa ka hanapahana tanteraka ny amin'izay fakofako-pahotana izay mbola hamatorany Satana.
izay nitandondominy mofo tsy misy maserasera tao amin'ny testamenta tao. Avelao isongadina ary ny amin'ny Jesosy sy ny fanafahany. Ary zany naoka nomanantsika ny fosaina mampanahintsika ao anatin'izao herinandro masina izao. Raha hiatrika ny fanafahan'ny Pasika isika. Efa toizantsika ny soratra masina izay nivakiana teo eo amin'ny 2 mampieritritra ihany koa ny zava-misy manaraka. Fa tahotr'olona no mibaiko ny mpitarika jiosy fa tsy tahotra an'Andriamanitra. Te hisambotra ny Jesosy izy ireo, te hamono ny Jesosy izy ireo, nefa natahotra sao hortahan'ny olona, natahotra sao ho tabatabain'ny olona. Fantany fa tsy mety ny zavatra ataony, fantany fa morona ary miamandehany amin'ny lalana tsy izy, zao foto-kevitra hitarihany ny fiangonana, hitarihany ny vahoaka izao. Kanefa ininy atao, kanefa ketrehany hirosona hatrany. Mampieritreritra ny zavatra tahaka an'izany avako. Tahotr'olona no any sisarofanina fa tsy tahotra an'Andriamanitra. Tahotr'olona no any mife ny mpitarika any amina fikambanana, any amina fiangonana fa tsy tahotra an'Andriamanitra. Tsy ny mahandro firavoravona ny Pasika no asongadin'ny olona, fa fanandratana ny maizy azy amin'ny maha-olombelona. Misy koa rehefa teny hidirana lalina izao toe-javatra hatrehan'ny mpitarika Jiosy izao, dia toa tsy tahotr'olona ihany no mahatonga azy anatanteraka n'izao fivoriana miketrika zavatra hafa izao, fa tahotra ihany koa ny amin'ny toerany, tahotra ny amin'ny voninahiny, tahotra ny amin'ny anarana hoentiny eo amin'ny fiarahamonina. Tsy ary mantsy izy ireo nandritra ny fotoana ny arahana tamin'i Jesosy tety ambonin'ny tany, fa nanomboka niendanja, latsa-danja, na nitoerany teo amin'ny fiarahamonina, na toerany teo amin'ny fivavahana, ary zany nasary-piaro azy, ka nahatonga azy miketrika, mivory, mandany fotoana, mandany rondoa, hanakonana ny amin'ny Jesosy sy ny fitiavan'Andriamanitra asehony ao amin'izay fanirahany any Jesosy zay. Navelany ankalazaina ny Pasika, navelany iravoravo, ifaly ny amin'izany andro lehibe zany ny vahoaka, fa mijanona ho fety maha-olombelona ihany. Areo ry avako ny sariana ny saintsika sady, satria ny Pasika dia misy foana isan'andro, raha mbola misy ny taona mifandimby. Pasika manao ahoana re izao ankalazaintsika izao. Sao dia tahotr'olona sisa no any arofanina mahatonga antsika mankalazana izany fety izany. Ny ao anaty dia efa feno aizina, te hanakona tanteraka ny voninahitr'Andriamanitra, fa noho ny amin'ny olona izay toa jerena toa mbola mankamamy ary mankasitraka ihany izany fety izany, dia inina tsy korontanina fa avela anao. So voakitikitika ny voninahitra, so voakitika ny haja mamboninahitra, ny toerana, fa ny ao anaty ao te handrodana ny Jesosy ilay fahazavana tsotso. Madagasikara toa mirona mankany amin'izany. Rehefa tena jerenao ny lalatsaina, voa izy ny etsero, na mpitondra io, na fikambanana hafa io, maro ny te handrava ny fiangonana, maro ny te hamotika ny fivavahana kristianina. Saingy ankilany rehefa jerena ny vahoaka toa mbola resy lahatra ny amin'ny Jesosy ihany, dia tsy sambosambotra, tsy samamotika, fa efa asisika tsy kelikely ihany ny fanakonana n'izany voninahitr'Andriamanitra ao amin'ny fiangonana izany. Anaovana antso izay ny fiangonana, fa ny tena misy efa malailay fonosana sy mangididy sofina raha voaresahana momba ny Jesosy sy ny fanafana. Izany no amongarana amin'ny endrika samihafa ihany koa fanompoana ny fomba samihafa izay efa nilozany toetrandro, mody asoasona, mody afangaro amin'ny hoe fomba mahamalagasy, sotoavina nolovaina tamin'ireo ray aman-dreny. Ao ihany koa ny famelana n'ireo fivavahana sy fikambanana miafina, izay tsorona tsy maninona miteny an'izany fikambanana satanika, avela hiasa malalaka eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Tsisy tahotra n'Andriamanitra intsony fa tahotra vahoaka somoko taba, na dia kristianina aza ny sasany amin'ireny mpitondra fivavahany ireny. Lavana malala ao amin'ny Tompo, so fa misy ny herinandro masina. Ny herinandro masina dia fotoana anankiray natao hiomanana ny amin'izany fiatrehana ny fanafana nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Pasika zany. Dia Jesosy Kristy
lay zanak'ondry tsy misy kilema no vonona teo amin'ny hazo fijaleny. Ary tsy misy afa-tsy izy rery ihany lalatokana azontsika ny fampionona patezerana, fatezerana mirehitra nataon'Andriamanitra noho ny fahotana, noho ny fisarahana, noho ny fandavantsika sy ireo ray aman-drenitsika teo. Ary verina fa fototra mahatonga azo fitotonganana eto sy eroa na amin'ny fiainan'ny fiarahamonina na amin'ny fiainan'ny firenena, eny hatraty amin'ny fiainan'ny fiangonana azy. Ny fisian'ny mofo tsy misy maserasera ao amin'ny fankalazana ny Pasika dia mampieritreritra antsika ary mampisaina antsika fa tsy tokony isintsony ny fijerenany lasa fa tapahana tanteraka ny lalana izay tsy niarahana tamin'Andriamanitra fa nitondrantsika amin'ny fiainantsika araka izay tanin'ny kibo sy ny tanin'ny saina. Izany no hevitry ny mofo tsy misy maserasera. Adonoy, aleveno ny lasa rehetra izay nanaovantsika ny tsy nety rehetra, nanomezantsika alahelo sy fatafitohinana n'Andriamanitra. Andro ny famondram-po ny herinandro masina. Aoka-mpo-teny izany no mena lanja fa tsy fikaonandoha, tsy fivoriana, eritreretana, hanakonana ny Jesosy indray ka hamoronana hevitra sy tetika eto sy eroa. Ahatonga ny olona irona ho any amin'ny fiheverana fa fety tahaka ny fety rehetra Pasika. Veritreritra ihany koa ny amin'izay hanaovana fiaingana vaovao indray ny amin'ny fanompoana ny Tompo. Raha efa ao amin'ny Tompo isika, avaozony izany ao anatin'ny herinandro masina. Mandiny tena, so nisy zavatra nanaovana fanekena, so nisy zavatra efa ny fanarana tamin'ny Tompo fa tsy vita, ifonana izany ary hanaovana fiaingana vaovao. So misy zavatra natao ka ny tena, ny voninahitry ny tena, ny satroka samy hafa izay hoentin'ny tena no misongadina fa tsy ny Tompo, ilay mpanafaka sy ny fitiavany ary ny famondrana. Fahafahana tsy mamitaka fa fahafahana tena marina no manan'Andriamanitra ho an'ny olona sy ny vahoakany ao amin'i Jesosy Kristy. Fiainana vaovao, fiainana tsy hitalany, fiainana azo igoana ny mamy rehetra eny izay tsy takatry ny saina azy dia miomana handray an'izany fiainana tolona izany. Ary izany no anaovana antso raha ao anatin'ny sokajin'olona mbola tsy nandray an'i Jesosy isika. Ny herinandro masina dia fotoana anaovan'Andriamanitra ady varotra ho anao, anoloranao ny fiainanao, anoloranao ny tenanao, anoloranao ny maizy azy anao mba ho amenony ny fitiavany. Tianao Andriamanitra, na toinona toerana misy anao. Te hanafaka anao Andriamanitra amin'ny fatotra sy geja mamatotra anao, ary tsy mijano amin'ny tontolo ara-panahy ihany fa eo amin'ny fiainanao rehetra, na ny ara-nofonao, ny ara-panambadianao, ny ara-pivelomana, izay rehetra tian'Andriamanitra ao ambiazana eo amin'ny fiainana. Antsika fiangonana, fotoana ihany koa fiomanana ny Pasika tahaka an'izao, hamerenana indray ny asin'ny fiangonana. Aoka tena hijoro ny fiangonana fa tsy anaiko rebireben'ny mpitarika samy hafa, ny mpitondra fivavahana samy hafa ho any amin'ny lalana tsy izy. Manao izay mahapetipety ny olona fotsiny, manao izay mampilamina ny fiarahamonina eo amin'ny olona samy olona fotsiny. Ka toafina fenina ny votoatin'ny soratra masina, no ny amin'ny seza, no ny amin'ny voninahitra, no ny amin'ny tahotra so tsy ahazo an'izao na tsy ahavita an'izao, so tsy mamioditra eo amin'ny fiarahamonina sy ny manodidina, amboamboarina ny filazantsara. Ary mahatsiaro ny tenin'ny soratra masina isika ny amin'ny fanatsatsoana ny tenin'Andriamanitra, filana sitraka, filana tombotsoa, filana fo. Avana malala ao amin'ny Tompo, izao fahoriana midona eo amin'ny fiainan'ny firenena izao. Izao hirifiry, kikika, antsoantso ataony ny vahoaka isan'andro izao raha mbola maraina koa ny aby ka hitadiavana vahaolana ety sy eroa. Firenendehibe, olona mahay manova ny fiainana ao anatin'ny raim-pimasina sy fitaka avokoa izany. Fa ny fototra aloha ny tokony heverina dia ny fandraisana an'i Jesosy Kristy ho an'ny mpamonjy sy tokana eo amin'ny fiainana. Ary izao herinandro masina izao ny fotoana hanapahakevitra, iomanana, hanomanana n'izany Pasika izany. Ka raha tonga ny vanim-potoana ny Pasika, fotoana lehibe fandresen'Andriamanitra, dia tsy Andriamanitra irery ny mpandresy fa ny fiangonana manontolo. Ary ianao izay mandrafitra izany fiangonana izany no mpandresy tahaka azy. Mandresy izany afatr'Andriamanitra izany tsika ry afaka, rikoriko amin'ny fahotana,
ary misy faniriana sy fikasana lalina ao anaty te hiova tokoa. Ka tsy janonao faniriana sy fikasana zany. Ny fanahy masina ihany no Andriamanitra afaka miditra ao anaty ka manova ny fisainantsika ary mamadika izany ho asa azo tsapay. Fanahy masina omeo toerana, ny fanahy masina avelao hitarika eo amin'izay rehetra ataontsika andavanandro dia ho hitanao ny fandresena ho manin'Andriamanitra ho an'izay tena miomana fatratra andray ny Pasika. Ny fandresen'i Kristy tamin'ny fitsanganany tamin'ny maty izay iomanantsika ao anatin'izao herinandro masina izao dia ho fandresena ho anao ihany. Andriamanitra irery ny voninahitra ho aminao ny fiadanany. Amen. Dia hivavaka isika revako. Andriamanitra rainay io, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo, fantatray ny fitiavanao, hitanay ny alehibeny ny famondramponao, ativarotra isanandro isanandro, anomananay ny tenanay, ny fonay, ny fanahinay raha hiatrika ny Pasika izay, mba tsy ho Pasika tahaka ny mahazatra, fety tahaka ny fetin'izao tontolo izao no ankalazainay, ary tsy zany no ibahana ao anatinay fa fiomanana handray an'i Jesosy Kristy marina sy ny fiainanao omeny izay efa vita indray mandeha monja teo amin'ny hazo fijaliana sy ny fandresen'ny fahafatesana tamin'ny marainany Pasika. Sotranao ny amin'izany teninao zany, mamelona fanantenana ao anatin'ny tontolo efa tsisy raisina intsony. Sotranao ny amin'izany teninao zany, mamerina anay indray ho amin'ny hevitra fototry ny soratra masina ka tsy hanahafanay ireo mpitarika jiosy izay nantenay kanirina kanefa nampifandafana. Sotranao ny amin'ny faniriana sy ny fikasana any anatin'ny tsirairay avy teo ampandrenesana ny afatry ny teniny. Avadio ho asa azo tsapahitana ny reny Tompo, ary aoka ny herin'ny fanahy masina sy ny fandresen'ny fitsanganan'ny tena maty amadika izany ao zary fiainana. Dia ho tsapanay ny tsiro ny fiainam-baovao miaraka aminao, ahafahanay mijoro vavolombelona koa amin'ny andronay sisa rehetra. Ataonay amin'ny anaran'i Jesosy ilay fanandresin'ny fahafatesana izany vavaka izany. Amen.
tsy mitsahatra ny misaotra sy mankasitraka anao izay Andriamanitra ankehitriny ny amin'izany teninao izay nampitondrainao ny mpanomponao teo izany. Misaotra anao izay fa matoa ianao mbola miteny aminay dia mariky ny fitiavanao izany. Misaotra anao izay Andriamanitra fa tena tsapanay ny tsy fahatanterahanay ary miariary eo anatrehanao izany, kanefa dia mbola tianay ianao. Mampiasa olona maro samihafa ianao hitondra ny teninao aminay. Mankasitraka indrindra Andriamanitra. Misaotra ny amin'ny Jesosy Kristy zanakao izay nomenao ho avitray. Misaotra indrindra fa tsy nanana afa-tsy Jesosy Kristy ianao, kanefa dia natolotra ho famonjenanay izy no nohotanay. Misaotra Jesosy fa tena lehibe ny fitiavanao. Misaotra fa niaritra ny mafy tokoa ianao tamin'ny fotoana nanomboananao teo amin'ny hazo fijaliana, ary efa nangataka tamin'Andriamanitra ianao mba hanalana ny kapoaka, izay midika izany fa tena mafy ny nentinao, kanefa dia nanaiky ianao noho ny fitiavanao anay. Misaotra indrindra, mankasitraka eram-po eran-tsaina ny amin'izany fitiavanao izany. Misaotra fa mamela heloka anay ianao. Misaotra fa ny fitiavanao anay dia tsy miova, omaly sy anio ary mandrakizay. Misaotra fa manamboatra izay tsara lavitra ho anay mandraka hariva ianao. Mihany fiainanay ianao, miadidy anay ianao ary mandray an-tanana ny momba anay. Ankehitriny ary Andriamanitra dia mangataka izay ho fenoy ny fanahinao masina hatrany mba hahafahanay tena manao izay ankasitrahanao. Mangataka izay mba ho resenao lahatra aminao ny sitraponao, ampinao amin'ny lafin-javatra maro samihafa, ahatonga anay mba ho tena vavolombelona amin'ny manodidina anay rehetra ny fahatsaranao. Mangataka izay Andriamanitra mba tena ho tonga fianarana ho an'ny mino tokoa amin'ny fiainanay rehetra, ary tena sitrakainy ianao ny sitraponao. Kanefa Andriamanitra fantatrao fa nofiany izahay, malemy, tsy tanteraka, ka izany no angatanay ny fomba anao anay mandraka hariva ao anatin'ny fanaovana n'izany sitraponao izany. Mangataka izay mba ho tehirizinao aty anatinay ny teninao, ho teny fiainana ao anay, ka tsy ho amin'ny anio ihany, na ho amin'izao herinandro masina izao ihany, na ho amin'ny fotoana fo ihany no ho resy lahatra izay ianao ny sitraponao, fa amin'ny fiainanay iray manontolo mihitsy. Tohany ny hery kely aty anatinay, vonona anao an'izany sitraponao izany Andriamanitra. Misaotra indrindra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Anaty fiainana feno fotaka mandrevo no
nisy feo ny antsoay mba hiala tsy ho andevo de ny feo ny lay jesony antsoay mora tsy nanery nanangay zanakadala efa tonga ondry very raha ny fiainako fainino ambarako eto izao tsy nahitako fiadanana fa fahorina ny tata sary mpifaliana ihany no hitako vokatriny ho taretra efa vitako nefa jesono efa voabongo tambony ny azo fijaliana nanafaka ny alendeko sy notavitako tety nefa jesono efa voabongo tambony ny azo fijaliana nanafaka ny alemeko sy notavitako tety maro betoko nefa vitako hatrizay nefa teo ianao tompo avikanana iay mba iatsapika iano ka eo ambaninao nanome aherevao ampiovany fanao sako fainino vetesiko eto izao ratra maro no zakainano mioty izay natao irifiry lavizao nogoako adintsaina isanandro niantsoroako nefa jesono efa voabongo tambony ny azo fijaliana nanafaka ny alendeko sy notavitako tety nefa jesono efa voabongo tambony ny azo fijaliana nanafaka ny alemeko sy notavitako tety kaonafaka tena afaka toko satria nofany jeso kaonafaka tena afaka toko satria nofany jeso misaotra an'Andriamanitra isika afaka nanatanteraka n'izay fanompoko vavahana izay noho izao herinandro masina izao tamin'ity alatsinainy ity ny sakaizan'i Kristy zolo ny aina rakoto arivelo dia
mirary indrindra antsika mianakavy a samy andray amin'ny famonjena nataony Jesosy ho antsika ary koa ho vonina hatrany amin'ny fankatoavana sy fanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra. Aorianan'ity hira anankiray arahantsika amin'ny feo mamantonalina mitondra lohateny hoe ny olatra ho ity dia ho raisitsika ny tsodrano avy amin'ny tenin'Andriamanitra izay hoentiny mpanompony. ravana malala ao amin'ny tompo raiso amin'ny finoana fa ho tanterahany tompo aminao ny tsodrano izay omena sy tononona amin'ny anarany. Hitanao ane Jehova ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao ane Jehova ka amindra fo aminao, anandratra ny tavany aminao ane Jehova ka nome anao ny fiadanany. Amen. An'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anarany ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen.
teo fa ny pompivavahana noho ny herinandro masina tamin'ity alatsinainy fa 1 ny volana aprily taona 2024 ity. Marary indrindra ny fiadanan'ny tompo ho amintsika tsirairay avy. Ny fizy dia voalefina noho ny fahatsotsika sy ny torotorona noho ny elontsika. Ny fampijaliana nazoantsika fihavanana no namelezana azy ary ny dikapoka tamin'ny nahasitranana antsika. Isaia 7:15 ny andininy 5. Herinandro masina 2024 eto amin'ny radio Vaovao Maso. Tamin'ity androany ity notarihan'ny sakaizan'i Kristy zolo ny aina ara-kotoarovelo ny toron-tenin'Andriamanitra ny mpitandrina Andrianary Malalana Arisoa Mamdiriny filohan'ny rantsana fanantenana SP 11.